Salama tompoko tonga soa eto amin'ny podcast ny soa iombonana. Anio isika dia mandray vahiny féministe ramatoa Mbolatina Raveloarmisy. Salama Mbolatina, tonga soa aty amin'ny studio ny soa iombonana. Mankasitraka anareo amin'ny fandraisana. Rehefa maheno an'izany hoe Mbolatina Raveloarmisy zany dia izay féministe zay no tadidy voalohany. Fa ina marina moa ilay tena atao hoe féministe. Anao ino moa zany fanazavana kely an'ilay hoe patriarcat aloha angambany mba ahafahantsika mahazo kely an'ilay hoe inona ny atao hoe féministe. Ny atao hoe patriarcat dia fanjakana jadona entin-dehilahy. Izy io dia nametraka rafitra tao anatin'ny fiarahamonina fa ny lehilahy no lohany ary ny lehilahy ihany no afaka mitondra. Izay zany atao hoe patriarcat. Misy ihany koa ny atao hoe matriarcat. Ao anatin'ny fiarahamonina matriarcat indray dia ny vehivavy, ny reny no ataontsika hoe mametrapetraka ny fomba fiarahamonina ao anatin'ny izay ataontsika hoe tontolo iraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy sy ny ankizy izay. Ny atao hoe féministe dia hetsika anankiray izay efa nisy foana hatramin'izay, hetsika anankiray ahafahana mamotika ilay fanjakana jadona entin-dehilahy fa mamerina ihany koa ny asin'ny vehivavy sy ny lehilahy. Raha miteny izany tsika hoe féministe dia tsy hoe andeha anetry ny lehilahy fa mametraka ihany koa ny vehivavy ao anatina toerana anankiray mba ahafahana misy an'izay fifandanjana izay. Ao anatin'ny féminisme ihany koa dia apetraka foana hoe tsy ady le izy. Satria matetika ny olona mieritreritra hoe rehefa miady ho an'ny zon'ny vehivavy dia manetry ny zon'ny lehilahy. Inona moa ny anton'ny féminisme? Ny antony dia izao hoe rehefa tena jerena ny zavatra misy ao andavanandro dia ny zon'ny vehivavy tena mbola ambany dia ambany mihoatra ny zon'ny lehilahy. Tsy misy hoe tokony fandonana fa rehefa misy an'izay ambany izay ny zon'ny vehivavy dia hita fa misy fiantraikany ratsy na eo amin'ny tokantrano na eo amin'ny ankizy na eo amin'ny firenena ihany koa. Tsika rehefa miresaka an'izay zavatra izay dia raha hoe contextualiser-tsika ilay izy dia eto Madagasikara. Manahoana ianao zao tsy nampitolona féministe eto Madagasikara. Manahoana ny fahitanao ny fipetrak'izay amin'ny ara-kolontsaina eto Madagasikara satria na tiana na tsy tiana tena mbola misy toetra ao anatin'izay resaka patriarcat noteneninao toy izay. Eto Madagasikara izany aiza ho aiza ny féminisme. Eo zany ilay ataontsika hoe nahatonga an'ilay malagasy sy ilay fiarahamonina malagasy lasa loha ao anaty. Satria izao ny firenena sy ny fiarahamonina malagasy tao alohan'ny kolontsaina kristiana dia matriarcat. Izany hoe société nentim-behivavy. Amin'ilay mpanjaka sy ny sisa ireny. Ny mpanjaka sy ny sisa fa tena hoe tao anatin'ny fototry ny fiarahamonina dia ny reny ny zava-dehibe. Izay no nahatonga an'ilay teny hoe firenena fa tsy hoe firenena fa firenena. Fa tao anatin'ilay fitondranan'ny baiboly ny kristianisme teto Madagasikara dia nametraka fa i Adama aloha vao Eva ary nametraka fa ny lehilahy no lohan'ny zavatra rehetrarehetra. Dia ny fanditra ilay tena kolontsaina malagasy tany fotony sy ilay kolontsaina nentin'ny fotsy tao anatin'ny baiboly satria ny kolontsaina malagasy sy ny fototra dia nametraka hoe ny vehivavy dia zava-dehibe ary ny kolontsainan'ny baiboly miteny fa ny vehivavy dia aty aoriana. Marina kosa nefa fa nisy fotoana ohatra ny teto Imerina nametraka fa ny vehivavy dia fanaka malemy. Ny teto Imerina hoy ao fa any amin'ny izay vondrona hafa
dia tsy malemy ny vehivavy fa tena nanana ny toerany. Kanefa kosa tsy afaka ametraka fotsiny aho hoe noho ny baiboly sy ny kristianisma no nahatonga an'izay fifandirana izay, fa efa nisy ihany tao anatin'ny kolontsaina malagasy ireo zavatra tena nanindry ihany koa nefany ny vehivavy. Ohatra ilay tenenintsika hoe misy ny toerana izay tsy afaka misakafo ny vehivavy raha tsy vita ny sakafon-dehilahy. Ireny kosa nefany dia tao anatin'ny kolontsaina, ohatra ny kolontsaina arabisé izay tao anatin'ny vagina population teto Madagasikara nametraka an'izay ataontsika hoe fomba fisainana izay. Raha feheziko ilay izy dia hoe nisy ny tao alohan'ny fidiran'ny kolontsaina kristianisma izay nentin'ny baiboly toerana ihany nomena ny vehivavy ary toerana lehibe indrindra tao anatin'ny tokantrano sy fanapahana. Tao aorianan'ny fametrahana an'izay hoe kristianisma izay dia tena hita fa tena niankely dia kely ilay hery ny vehivavy tao anatin'ny fiarahamonina. Ity indray mbola tena rehefa maresaka koa Madagasikara dia tsy azo sarahana ny resaka ara-politika. Rehefa miresaka ara-politika tsika dia matetika hita foana ny lehilahy no eo aloha. Ny vehivavy izany matetika ohatran'ny hoe au second plan foana. Manahoana ny tokony andraisan'ny vehivavy ny raha azo atao hoe ny fahefana dia atao an'izay. Ohatra hoe mahita an'izany filoham-pirenena vehivavy izany ny aoriana sy ny sisa, mba hitovy ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatra ara-politika na ny ara-tsosialy sy ny sisa. Manahoana ny fiheveranareo féministe n'izay situation ny vehivavy eo amin'ny sehatra ara-politika izay? Iverenako kely an'ilay hoe ianareo vehivavy féministe. Tiako marihana koa be da be ny lehilahy féministe. Satria ilay féminisme ao dia ilay mametraka an'ilay toeran'ilay vehivavy amin'ilay tokony ho izy. Ary averiko foana hoe ny lehilahy rehetrarehetra dia tokony ho féministe satria nivoaka tamina vehivavy, tsisy nivoaka tamina lehilahy aloha, sauf hoe bon, mbola discussion anankiray hafa moa izany izay. Fa raha ohatra ka zon'ny reninao na ny anabavinao no hitanao fa voatotoana dia tokony hoe mitroatra ianao raha ohatra ka misy zavatra mahazo ny reninao. Dia izaho izany eo mametraka foana hoe raha ny tokony ho izy dia tokony ho féministe daholo isika rehetra. Fa ny zava-misy moa dia hoe tsy izay. Ao anatin'ilay resaka ara-politika ny zavatra misy aloha izany ny eto amintsika dia hoe na misy raisitsika izao ny Assemblée nationale misy bureau permanent lehilahy daholo ny 8.9 isan-jatony raha ihany ny vehivavy ary ilay vehivavy anankiray eo dia mpitanin-tsoratra. Izay tena mampiseho an'ilay zavatra misy any amin'ny antoko politika hoe ny anjara asan'ny vehivavy ao anatin'ny antoko politika dia na izy secrétaire mpitanin-tsoratra, na izy ilay mikarakara ny sakafo ao aorianan'ny fivoriana, na izy mibatabata ny seza, na koa izy miresaka ny ara-tsosialy ao anatin'ny antoko politika izay tsy ilay fandraisana ataontsika hoe fanapahan-kevitra. Raha ny tokony ho izy amiko dia misy ny adiny vehivavy mba ahafahan'ny vehivavy manana an'izay hoe toerana ao anatin'ny antoko politika izay ary toerana manapa-kevitra. Fa eo ihany koa ilay averiko hoe samy tera-behivavy tsika, tokony ao anatin'ny antoko politika mihitsy izany ny lehilahy no mahita hoe haikay misy tombony kokoa ny ametrahana vehivavy aty anatin'ilay noyau. Eo mantsy rehefa mitenitsika hoe politika dia inona? Tombony. Resaka enjeu aiza no ahitana tombony ao anatin'ilay jeu de pouvoir. Dia rehefa tonga amin'izay fotom-pisaina an'izay ny antoko politika hoe misy tombony kokoa ny ametrahana ny vehivavy aty amin'ny mpanapaka dia tafa mandeha tsara ilay antoko politika. Ary izay moa izany tena asa tokony mbola atao miaraka amin'ny antoko politika amin'ny maha-féministe sy amin'ny maha-vehivavy. Misy ihany koa rehefa anatin'ny fiainana andavanandro efa matetika mivoaka foana koa ilay fiteny hoe égalité de genre. Ao anatin'ny tolona féminisme inona mety ifandraisany izany zavatra anankiroa izany hoe égalité de genre sy mouvement féministe? Tonga dia ataontsika hoe terratera be angamba ilay izy.
tsika maheno foana hoe rehefa misy ny ohatra hoe rehefa misy ny gym baka, gym BPC dia misy torana ny tovovavy satria hay bevoka ilay tovovavy. Dia avy eo asorany sekoly ao anatin'ilay fianarana tsy afaka mianatra satria hoe henatry ny fiarahamonina ary tsy tokony mandeha any am-pianarana intsony. Ny fanontaniana apetrako nefany dia hoe ireo tovolahy na lehilahy nahabevoka an'ilay tovovavy ve asorina ao an-tsekoly koa satria henatra ho an'ny fiarahamonina fa nahabevoka tovovavy tsy ny valiny. Eo zany ilay hoe ilay fomba fisainana mihitsy no tokony mifaka amin'ny zavatra misy ao anatin'ny fiarahamonina isika rehetrarehetra ary mampitovy izay an'ilay hoe genre sy ny égalité de genre sy ny zava-misy sy ny zo eo anatin'ny fiarahamonina. Ohatra anankiray fotsiny izay fa tena misy ohatra be dia be. Raisiko faharoatra hoe ny vehivavy izay ny laozan'ny lehilahy, lasa zany ilay lehilahy nitsoaka rehefa dia ilay vehivavy no misahana an'ilay zanany dia tsy afaka resahana hoe chef de famille, lohan'ny tokantrano, fa tsy maintsy lehilahy foana ny lohan'ny tokantrano eto Madagasikara na dia nanjavona ary ilay lehilahy. Hitanareo izay ilay hoe na mamelona ary ilay vehivavy mamelona ny zanany, mampianatra sy ny sisa dia tsy chef de famille izy fa tena mbola hoe second plan. Ary raha mahitinareo ao anatin'ny boky na bokiboky tany dia ny lehilahy aloha no mandeha voalohany dia ny vadiny aty ambany. Dia izay ilay hoe ilay genre zany tokony ao amin'ny andavanandrontsika koa mila ampitoviana. Voilà ny ataontsika hoe terre à terre zany le resaka mba tsy hisavoana be. Raisiko amin'ilay niteninao teo mihitsy hoe ny lehilahy rehetra tokony ho féministe daholo mihitsy. Ahoana ary zany no tokony atao mba ahafahana mampiditra an'izay ao anatin'ny lohan'ny lehilahy na ny lohan'ny ankizy kely, mampianatra an zareo an'ilay izy satria raha mihaino ilay resakantsika eto zany izao dia na dia efa nazavainao teo hoe ara-kolontsaina sy ny sisa dia resaka amin'ilay firenena sy ny sisa teo fa na tiana na tsy tiana ankehitriny tena sarotra amin'ny olona manaiky an'izay nefa tokony misy an'ilay fiovana. Inona ary ny tena tokony ataontsika? Iverenako kely koa ilay resaka féministe teo hoe tokony lehilahy rehetrarehetra dia féministe fa afaka miteny koa ny tenako hoe be da be ny vehivavy tsy féministe ary be da be ny vehivavy tsy manaiky ny zon'ny vehivavy indrindra amina resaka izay hoe fanapahana izay. Ary rehefa mahita nareo na eny amin'ny tambajotra serasera raha misy resaka mahazona vehivavy anankiray tena vehivavy be da be no mandatsa ao anatin'le commentaire dia tena gaty ianao. Tsy solidarité féminine. Non, tsy solidarité. Misy ihany fa izay zany hoe na eo amin'ny resaka lalàna raha misy ny lalàna izay natolotra mba ahafahana manova ohatra ny fiainan'ny vehivavy fa tena samy teny ary manana proof hoe vehivavy no tena nitsipaka le lalàna izay tokony hanatsarana ny fiainan'ny vehivavy teto Madagasikara. Zava-misy izay. Inona ny zavatra tokony ho atao? Dia averiko foana ny anahy ilay fitenenana hoe ny famolavolanan'ny olombelona rehetra dia miainga ao an-tokantrano. Anisan'izay ny famolavolana entin'ny reny ao anatin'ny tokantrano. Raha ohatra ny reny anankiray miteny amin'ny zanany lahy hoe tsy azo atao ny mikasitanana ny vehivavy na anabavinao io na vadinao io nizaniza dia mifototra tsara ao anatin'ilay sain'ny lehilahy izay hoe tsy azo atao izay. Fa raha ohatra kosa reny izay tsy ataontsika hoe tsy matotra tsara amin'izay famolavolana ny zanany izay dia lasa miborioka. Nefa koa ny famolavolana olombelona dia tsy ny ao anatin'ny tokantrano ihany fa misy ihany koa ny ao amin'ny fiarahamonina. Dia ny vehivavy ao anatin'ny fiarahamonina ihany koa zany tokony hampiseho an'izay hoe tokony ohatry ny ahoana ny famolavolana ny lehilahy sy ny vehivavy. Ho teneniko kely mantsy ilay momba ny fanolanana. Zavatra misy ao anatin'ny tokantrano matetika no mety ho hitan'ireny lehilahy manolana ireny ary ny tsy famolavolan'ny fiarahamonina tsara n'ilay olombelona mahatonga ny olona sasany ho miborioka.
Rehefa tsara taiza ao atokantrano ny lehilahy dia tsara taiza ny fiarahamonina, tsara taiza ny firenena ary mandroso. Tsy ny vehivavy irery ihany anefa ny tokony manao izay fitaizana izay, fa ny lehilahy rehetrarehetra hoy ao dia mivoaka amina vehivavy, ary anisany tena tokony mitondra an'izay hoe masculinité positive izay ny ray eo amin'ny famolavolana ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Ao amin'izay masculinité positive izay mihitsy. Azonao zavaina hoe inona ve izany zavatra izany? Efa eno foana mantsy izay terme izay masculinité positive sy ny sisa, fa tsy dia tena mazava amin'ny olona tsara ilay izy, fa afaka hazavain'ny mbola tiana ve hoe ohatran'izao ny dikan'izany, inona no mety ho tombontsoa azo avy amin'ilay izy. Raha taloha tsika taizana fa ny vehivavy sy ny zaza dia manompo ny ray sy ny lehilahy, ankehitriny dia miova izay fomba fisainana izay satria tsy vitan-dehilahy irery ny mamelona sy mitaiza ny tokantrano. Ny atao hoe masculinité positive dia lehilahy mijoro sy miaro ny zon'ny rehetra ary mandray andraikitra amin'ny ambaratonga rehetrarehetra ao atokantrano sy ao anatin'ny fiarahamonina. Taloha betsaka ny lehilahy izany tsy manasa lamba, fa ny fiainana ankehitriny dia mampiseho hoe tsy vitan'ny vehivavy rehery izany, ary ny ahafahan'ny lehilahy manampy sy tsy hoe manampy moa izany fa tena satria tsy hoe fanampiana ilay izy fa tokony atao hoe mitovy ny zavatra atao anatin'ny tokantrano, ary ny lehilahy dia tokony anisan'ny mamolavola an'izay tokantrano mirindra sy modely izay. Betsaka ihany koa ny lehilahy hatramin'izay hoe tsy mahandro sakafo, kanefa ny hitantsika fa anisan'ny tena mahay mahandro matsiro ny lehilahy, ary ny chef any anatin'ny restaurant matetika dia ny lehilahy. Eo ihany koa ilay fampianarana sy ataontsika hoe fikolokolokoloana ny ankizy. Amin'ny raparana n'ity podcast antsika ity sahady isika mbola tiana, azonao tantaraina kely aminay ve hoe ahoana no nahatonga anao ho amin'izao toerana misy anao izao, amin'izao lasa militante féministe anao izao? Rehefa maheno an'izany mantsy dia matetika nanarina hoe mbola tiana raha velo ary misy foana no tonga ao an-tsaina. Ny valin'izay dia ilay anarana mihitsy hoe lala mbola tiana raha velo ary misy. Ny lala amalagasy hoe chérie, mbola tiana dia izay hoe mbola tiana ianao na dia misy zavatra. Ny antony dia naniry lahy ny dadako, dia noho niteraka nefa ny ahy dia vehivavy, dia tsy mipoitra tany amin'ny hôpitaly lery dia tsy afaka nanome anarana mihitsy mamanay izany, dia izay no nataony anarako hoe lala mbola tiana na dia vehivavy ary ianao. Tsy mitondra ny anaran'ny dadako ahako, fa ny anarako raha velo ary misy dia anaran'ny bebeako anankiroa no natambatra. Izany hoe tena hatrany Kibondreny angamba mivena tany amin'ny hôpitaly rehefa nanomboka an'izay hoe féministe izay, satria amiko tsy tokony hoe fahotana na hoe fahadisoana ny teraka vehivavy, ary mametraka hoe ny tolona ataoko dia ho ataoko an'ny zanako vavy anankiroa, Liberty sy Oliana, mba tsy hitolona an'ireo zavatra hitolomako ankehitriny ry zareo, fa mba hitolona zavatra hafa izay mampetety kokoa ny fiainany, fa tsy hitolona amin'ny hoe diso aho satria teraka vehivavy. Saotra betsaka amin'izay tantara izay. Saotra tompoko. Teny kely farany ary ho an'ny mpanaraka antsika, indrindra fa ny lahy sy ny vavy dia izay tokony ho samy féministe daholo raha ny resakantsika teto. Matetika miteny hoe itsika rehetra amin'ny sehatra misy antsika, amin'ny zavatra ananantsika, na ny fotoana kely ananantsika, na ny fahaiza-manao ananantsika, dia afaka manova zavatra kely ao anatin'ny fiainana andavanandro. Fa ireo zavatra kely marobe hovaintsika ireo no mitambatra manova ny tantara ary manova ny hoavy ny tanin-janaka. Saotra tompoko. Mankasetraka antsika rehetra nanaraka ny podcast ny Zoeambonana hatramin'ny farany, dia azo adonona ny misabone na amin'ny YouTube, na amin'ny Facebook, na amin'ny Instagram, na amin'ny TikTok, samy Zoeambonana daholo ny anarany, dia manome fotoana anareo amin'ny manaraka indray.